Nitondra ny fomba fijeriny mahakasika indrindra ny fanaterana ny anatiny mifehy indrindra ny avy eo anivon'ny anteny miram-pirenena raha matoa Kristina Razana Mahasoa. Akoatra izay manana ny fomba fijeriny manoloana indrindra ny fikasana andravany birao maritra eo anivon'ny anteny miram-pirenena raha matoa Kristina Razana Mahasoa. Raha toka mbola jivonina ny sary makasika izay fanio-kevitra nentin-dramatoa Kristina Razana Mahasoa izay mbola hijanona eo anivon'ny vaovao makasika an'izay anteny miram-pirenena izay ihany isika tsy ireo solombavabahoaka rehetra manatrika fivoriana eo amin'ny lapam-panjakana Tsimbazaza amin'izao fotoana izao no mahazo toeram-ponenana eo amin'izany toerana izany. Raha toka tany amin'ny trano fandraisam-bahiny izy ireo no nitoetra farany teo dia efa miverina eo amin'izany trano izany ny ampahany amin'izy ireo amin'izao fotoana izao saingy misy hatrany ny olana sedraina amin'izay toeram-ponenana izay. Raha tamina trano fandraisam-bahiny misy azy ireo tamin'ny fivoriana manokana izay nitontosaina amin'ny volana febroary lasa teo. Nanomboka tamin'ity herinandro ity kosa dia miverina eny amin'ny trano eny Tsimbazaza ny solombavabahoaka no mipetraka. Noho ny antony fanambarana no nanohona ny sorana ny solombavabahoaka tao Tsimbazaza amin'ny volana febroary lasa teo dia trano tsy nikotihana ary simba ny vatan'ny solombavabahoaka. Efitra tokana no misy ny solombavabahoaka ary mba ahafahana monina amin'izany dia nanatsara ny tandrify azy ny solombavabahoaka tsiraray. Tsy ny solombavabahoaka rehetra ihany nefa no nahazo ny trano fa ny atsasa manilan'izy ireo ihany. Raha ny voalaza ny fitsipika anatin'ny solombavabahoaka dia anisan'ny zon'ny solombavabahoaka avy lavitra ny fampiatrinoana azy ireo. Hatreto anefa raha ny zava-misy dia mbola mipetraka olana ho an'ny anteny miram-pirenena amin'ny fampiatranoana ireto solombavabahoaka ireto. Izy ireo izay hiditra amin'ny fivoriana ara-potoana manomboka ny talata faha 9 volana May ho avy izao, fivoriana izay haritra 80 andro raha ny voalaza